Mikasika an'izay fifidianana izay ihany moa dia samy manana ny ambarany ny fikambanana sy ny antoko politika tsirairay avy. Ho an'ny fikambanana ny vondron'olontsotra kosa na ny vote dia nanambara izy ireo fa tsy ahavoatanteraka ny olana eto amin'ny firenena ny fanatanterahana izay fifidianana izay. Nitondra ny heviny ihany koa moa mahakasika ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao ity fikambanana ity. Mifamotofoto araka ny famaky ny fikambanana vondron'olontsotra na vote ny raharaham-pirenena. Latsapaka ny olana ara-tsosialy eto amin'ny firenena ary manahy nisy ny fipoahana ara-tsosialy mihitsy izy ireo. Ity fikambanana ity dia mihevitra fa tsy ampiavoana tanteraka ny olana eto amin'ny firenena ny fanatanterahana fifidianana. Sanganiana ihany ny vahoaka malagasy tsotra amin'ny ankapobeny. Satria nahoana atao mifamotofoto tsy hitanao hoe ilamina ve sa tsy ilamina ao miresaka fifidianana, ao ny tsy manaiky ny fifidianana. Misafotofoto ohatran'izay fa ho anay manokana moa zany raha mifijerina zava-misy dia hoe tena mifantoka amin'ilay hoe politika sosialim-bahoaka. Izany hoe tena hita mihitsy hoe tena potika tanteraka ilay sosialim-bahoaka ary tena hita fa tena hoe mahay mihoapapana tanteraka tsy zaka intsony ny zavatra misy eto amin'ny tany sy firenena ho an'ny olon-tsotra. Nefa izay zavatra izay raha mbola mitohy ity fikarozan'i Kristy na isy raha fifidianana ekena fa fifidianana no vahaolana farany andaminana ny raharaham-pirenena nefa raha zao zava-misy zao ny rafitra mipetraka ao anatin'ny tondrozotra raha mbola tsy misy tanteraka ny zavatra atao fa hiazakazahana petraka fotsiny ny rafitra nefa neo raha mbola tsy mifanara-tsaina ary ilay fifidianana koa mbola hita hoe tsy ampitony fa vao maika fifidianana hiteraka olana zany hoe tsy misy fitoniana raha tsy mipetraka mihitsy ilay fitoniana ara-sosialim-bahoaka sy ny ara-toe-karena sy ny fifandaminana eo an-dany sy ny ankilany amin'izao zavatra misao. Mitakina anatanterahana voalazany soro-dalana ny vondron'olontsotra ary ho azy ireo dia fotoana tokony handinihan'ny mpanao politika tena ary andraisan'ny olom-pirenena ndraikitra amin'ny alalan'ny famelomana ny fitiavan-tanindrazana izao. Tsy nataon'ny voto mandalo fotsiny fahatsiarovana ny tolom-panafahana 7 Martsa 1770. Ny zoma 7 Martsa ho avy izao dia anatanteraka fitaom-pivavahana mifoka fandakam-pitahiana ho an'ny tanindrazana etsy amin'ny kianja maitso madera nosy vavaka-mbomanarina izy ireo. Fitaom-pivavahana izay nambaran'ity fikambanana ity fa misokatra ho an'ny olom-pirenena tsy hakanavaka.